fandarana mikolo hevitra tompoko lasy tompoko vavy amin'ny fifaliana no iarabanantsika rehetra amin'ny ity ariva ity tonga soatra tao anatin'ny fandarana zao zoma alina izao ny mikolo hevitra an'io izay iavaka ihany koa satria dia iresahana ny tranga iray maharary ny vahoaka malagasy ny ponina Antananarivo raha tsy resaka fa tsy ny zava-mitranga eto amin'ny eto andrenivohitra isika mandritra ny ora iray sy 10 minitra eo atao anatin'ny fandarana mikolo hevitra miakatra ny rano misy fiatraikany amin'ny lafin-javatra maro ireny na dia efa misy aza ny atao fivana amin'ny faritra maro amin'izao fotoana izao dia isan'ny nampitondra takaitra ary nanaitra ny faharetan'izany fiakaran'ny rano izany tamin'ny faritra maro. Inona ary ny zava-misy eto amin'ny Antananarivo renivohitra ity, inona no tokony atao, inona no vahaolana resantsika mandritra ny ora iray izany, ora iray mahery. Manambahiny isika amin'ity anio ity tomboka avy eto amin'ny ankavia koa ato Andriamatoa Rakotana Andrasana Maurice, sekretera jeneral ny vahoaka Andriamanjaka andry ny Madagasikara, tsy mpanao politika akory fa fikambanana izay miantsehatra amin'ny faritra iveny miarabanao misolitenan'ireo mpiray-tanindrazana maro be ireo tonga soa tanatin'ny fandarana. Dia faly miarabanareo tompona ndraikitra tamin'ny Cool TV ary misaotra sy makasitraka amin'izao fanasana nay solitena izay misolitena ny vahoaka izao satria aminay dia zava-dehibe tokoa izao satria maharary dia maharary tokoa mivokatra ity raha miakatra ity. Ny vahintsika manaraka dia Andriamatoa Rasolofo Jaona Haja, izy dia manampahaizana manokana mahakasika ny géographie géographe tanora ihany koa miantsehatra eo amin'ny tontolo ny fitaterana tonga soa tanatin'ny fandarana tokoa. Ie dia misaotra indrindra Andriamatoa Iankaja nanasanay teto moa amin'izao namin'ny fotoana hiakatra eto amin'ny fandarana mikolo hevitra dia miarabantsika koa any tokantrano rehetra any. Vahintsika manaraka Andriamatoa Serjon Gaël, sociologue kosa izy ary filohalefitry ny APUM na ny Association des professionnels de l'urbain à Madagascar tonga soa tanatin'ny fandarana tokoa. Miarabantsika rehetra tao amin'ny Cool TV sy miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Vahintsika faefatra Andriamatoa Rakotoarso Rigobert, ben'ny tanàna ny Soavina Tsindrano, Andriamatoa ben'ny tanàna tonga soa tanatin'ny fandarana. Ombako manana ny fiarabanana ataonareo namana ary miarabanareo tamin'ny tompon'ny fandarana mikolo hevitra ary miaraba ihany koa ny vahoaka eny Atsimondrano indrindrindra eto amin'ny commune zay adidiko dia ny Soavina ary miaraba ianareo zay trabona namako ihany koa. Tompoko lasy tompoko vavy izy efatra mirala mianaka no vahintsika olona akaiky ny zava-misy ny zananangonina eto ambonin'ny plateau ny mikolo hevitra tamin'ny tian'io ity afahana mamoaka hevitra mahitsy ary afahana misintona vahaolana ihany koa rehefa avy miresaka ny zava-misy sy ny olana mitranga amin'izao fotoana izao. Nanontany izahay ny olo-pirenena tsirairay izay sendra ny mpanao gazety ny amin'ny hoe ahoana ny fahitan'izy ireo mety ho andraikitra samihafa izay tokony hiainga tokony atao amin'izao fotoana izao manoloana indrindra ity rano miakatra isaky ny avy orana ity. Endriky ny tanàna aloha ny kara manana vaizana farafaratsy jeriny lafiny rehetrarehetra samy matsika amin'ny fiakaran'ny rano tompo dia tokony hanombana aby ny fanjakana na resaka sakafo na resaka fitaovana momba ny tokantrano satria be ny fieretana be ny sahirana. Tokony samy manamboatra ny entsa izany fanjakana tokony indray andraikitra satria mijaly majinika ny moron-drano. Tsirairay izany rehefa fantatsy hoe mba feno rano ilay toerana iva dia mba tokony manamboamboatra tady hevitra izany ialana amin'ilay rano. Mba tokony hanampy majinika eny ambany tanàna fa mijaly majinika eny ambany tanàna ny be rano. Andraikitra fanjakana izany tokony amboarina ny tetezana ny lalana vatsiny hanina ny vahoaka satria izay ilay hoe fampitoviana zoso satan'ny malagasy tsy diso tokony izay tsisy andraikitra tokony ankinina amin'ny vaovao fa ny tsy vita ny angamba mibetsaka ny eo ihany ny tsy vita fa tsisy vaovao tokony ataony raha anao vaovao izy dia asiana lalana le mba fanaingina ambony sy ambany asiana tetezana amboniny fa ny eo ary moa tsy vitako iny hanome sakafo ny vahoaka zany ny fanjakany satria amin'izao fahavatra zao dia tsy ampy sakafo maro zany ny olona krizy tokony hagnampy zany ny fanjakana zany foana. Ny fiakaran'ny rano zany dia mafy be ny ohatran'ny
raha toa miditra zany fiakaran-drano dia raha tokony hitan'ny fanjakana zany ny fanampianana zay fotsiny fanampiana ara-tsakafo sy ny tariny mijerena akaiky zany reny satria mijaly madinika majerena akaiky izy mba homena tsano izy toerany tokony amena sakafo izy mena voly izy satria misy amin'ireo tsy mikarama mivady aman-janany ny zana mianatra tokony mba homeny fanampiana zany izay sendra ny mpanao gazety ny tonga dia nanontaniana dia hoe inona no heverinao fa andraikitry ny tsirairay inona no andraikitry ny fitona fanjakana manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana zao dia ny fiakaran'ny rano zany atombontsika tsy amin'Andriamatoa Rakotoarso Rigobert be ny tanànan'ny commune Soavina isan'ny dibo-drano ianareo enina ny faritra maro eny aminareo eny amin'izao fotoana izao inona ny zava-misy raha tonga dia izay fanontaniana izay ihany no apetrako aminao ny andraikitra izay maika zany amin'izao fotoana izao aloha ny tenenana nylay andraikitra aloha ary ao anaty zany fandraisana andraikitra zany zay amin'izao fotoana izao dia mamela kosa ianao hiteny fa misy ny politika ny fanajeriana ny tany zay tsy vo izao akory ny tokony ho atao fa ny fitondrana ny fandimby rehetra ny tantana ny firenena ity dia tokony nametraka ny politika apetraka amin'ireny fanajariana ny tany ireny zay no mahatonga miteny hoe aiza ho aiza ny andraikitry ny mpitondra rehetra ny fandimby teto zany hoe samy tompony andraikitra mikasika nyty resaka fiakaran'ny rano ity na ny mpitondra fanjakany zany eny fa na hatrany amin'ny faratampony hatrany amin'ny any fotony indrindraindrindra ireo vahoaka zay atao hoe hiarany zany rano zany amin'izao fotoana izao ny antony dia tsotra fotsiny ny mpitondra fanjakana ny fandimby adiny ny adidy amin'ny fampahafantarana ny vahoaka amin'ireny zavatra rehetra tsy tokony ho atao amin'ny fanorenana indrindrandrindra tsy andaniny any keo ny vahoaka zay mini tsy manaraka ny lalàna mifeny fanajariana ny tany zay tsy ampy ny fanabiazana ampitaina amin'izy ireny dia manorona amin'ny zavatra tsy ara-dalàna tokony andraikitra ny fanjakana amin'ny fametrahana ny reny todrano zay anisy natao hoe manahirana rehefa tonga ny fotoana fahavaratra ka miantraika amin'izany fahavakisany fifilo zany na ihany keo ny fahasimany reny barazy reny ka eo natao hoe samy tompony andraikitra avokoa ny rehetra amin'izao fiakarany rano izao na izanaty zany ara dia mbola ho lavalava ny fotoanantsika voaboasaketo amin'ny fotoana mamety azy Andriamatoa Rakotonandrasana Maurisia ianareo avy eny amin'ny faritra iva eny amin'izao fotoana izao ahoana ny hevitro manoloana n'izay hoe andraikitra tokony raisin'izay satria fa tena ao anatin'le rano miakatra sy nisisika isaky ny avy ny ora ny fandraisana andraikitra moa zany dia misy ambaratonga ny fandraisana andraikitra io zany hoe miainga any amin'ny fokotany hatrany amin'ny tompony andraikitra faratapony any ministera amin'ny fanajariana ny tany ireo zany raha samy mandray ny andraikiny araky ny tokony ho izy ka mahatsapa fa ny fotoana isin'ny zavatra sarotra eo anatrehan'ny rano zay miakatra dia tokony efa hosoroana de miloha fa tsy heverina hoe amin'ny fotoana zay mety hitrangany zavatra manahirana ihany voandray fepetra ianao noho izany zany mitombona de mitombona mihitsy ny voalaza an'Andriamatoa mera teo hoe misy andraikitra goavana be mihitsy eo amin'ny mpitondra tsiraray avy ao anatin'ny tanàna raha Tananarivo no tenenina dia ny tanàna na Tananarivo miainga amin'ny fokotany ka hatrao amin'ny ministera ny fanajariana inona le tena tokony ataonareo eny amin'ny fokotany zany zao nareo le ny fotony nieritreretanareo hamahana ny olana io ny tokony ataonao zany ny manana andraikitra ara-panjakana aloha zany no jereny ny tombona mihitsy ny voalazany namana be ny tanàna teo hoe tsy tokony hanao fanorenana fahatany ny olona fa mba tokony ny fanorenana ara-dalàna mijery ny zavatra tokony ho fiatraikan'ny andro ratsy raha hitsy le izy dia zao hoe be loatra le fanorenana tsy ara-dalàna amin'ireny lakan-drano ireny zay miteraka sakana amin'ny fivoahan-drano amin'ny fotoana be orana ohatran'izao ka mampitombo ny abetsahan'ny rano miandrona dia miteraka vokatra ratsy eo am-poniny ka noho izany zany tsy tokony dia anaonao foana ny mpanorona
fa mba eritreretina le izy satria ny ateraky iny zavatra tsy eritreretina iny a zava-doza ho an'ny rehetra fa tombontsoa ho an'ny olombitsy. Andriamato Rasolofo Jaona Haja, géographe ianao ty anontany hoe misy vahaolana ve amin'izay andraikitra tokony raisin'izay am'izao fotoana zao a. Commune Antananarivo renivohitra ohatra efa nilaza fa hiroso amin'ny fandrodanana trano atsoaty sy ny sisa, inona no azo atao Antananarivo manoloana zava-misy? No azo atao angambany tsy hoe tsy ho vita zao dia zao io fa mila lavitrezaka kely vao vita io resaka rano io. Raha nijerena manko le izy tsy ny hoe tsy mifanjakana rery na vahoaka rery fa miara-diso daholo. Voalohany indrindra moa zany ny fanjakana hatramin'izay somary ndrona kokoa tany amin'ny resaka politika ambanivohitra moa zany, dia somary adino ny resaka tanan-dehibe, ka somary adino koa amin'izay ny famatsim-bola ny amin'ny tanan-dehibe, dia mazava be raha ohatra ireny ny foto-drafitrasa misy eto amintsika. Tsirairay koa moa samy tsy matsapa ny tenany dia manary fako etseroa, manorina etseroa. Zao ny vokany zao satria miakatra ny inona moa teneniko amin'ny teny frantsay, ny liany andrehatany zany miakatra noho ny fako sy ny fotaka ambilatsaka eny amin'ny feny ambony eny, tsentsina ny kanal, tsisy voan'ny rano, vao miakatra le lian'le andrehatany dia mivoaka ny rano dibodranony eto Antananarivo. Ka ny vahaolana angambany hoe mbola lava moa ny resaka fa azo resahana tsirairay eo izy rehefa avy eo. Tiako ambara ao anatin'izay rehetra izay Andriamato Raser Jaona Gaël, ianao filoha lefitry ny ireo matianina zany fikambanana ireo matianina momba ny resaka fanajariana ny an-tanan-dehibe, inona no azo atao Antananarivo zany raha ny zava-misy sy ny manodidina? Tsara mipetraka koa izay fanontaniana izay, inona no azo atao Antananarivo? Efa ela be ny eritreretina mikasika ny Antananarivo. Misy teknisiana maromaro efa nandinika mikasika ny Antananarivo fa ny tsy ampy eo anatrehan'ireo sosokevitra izay nomeny ho Antananarivo tsy nisy fanatanterahana na kely azy, tsy nisy faniriana zany raha tokony mahitsy le izy tsy nisy faniriana mihitsy ho fampandrosoana ny Antananarivo dia avela foana hiakatra ny rano isa-taona. Zay zany Antananarivo rehefa soavina zao anisany zay mihitsy ka ny tokony ho jerena zany ho anay manokana ao amin'ny apum tokony ho jerena fampandrosoana Antananarivo sy ny manodidina. Raha io resaka rano io dia tsotra eo aloha ny famaritana le fanorenana trano eo amin'ny lemaka be tsy mitatatra. Zany hoe zany tokony jerena hoe aiza daholo misy an'le construction illicite, le fanorenana trano etseroa zany tokony tsy ho atao intsony le fanorenana ara-dalàna fa tokony anaraka lalàna daholo zany no vahoaka tsirairay avy. Faharoany koa azo etreretina ho asosokevitra ray anatin'ny maro ny fanalana an'ireo olon'ireo tsy hipetraka eny amin'ny faritra iva intsony mba tsy isa-taona izao dia ho vonjena foana, angatahana vola foana amin'ny fanjakana, angatahana malala-tanana mba hampio ireo olon'ireo fa sahirana na amboary tanteraka ireo lemaka be tsy mitatatra io zany hoe urbanise eo, aménage izy io fa rito hoe aizany lalana, aizany tatatra rehetrarehetra ampitomio ireo tatatra. Sosokevitra maromaro za dia hiverina amin'izay amin'ilay tena votoaty ny fanontaniana voalohany fa mba ataoko hoe fampidirana aloha no nahatonga izy aloha ny tompony andraikitra rehetra nahatonga n'izao rano miakatra eto Antananarivo sy ny manodidina izao. Zay vao amaly avy hatrany an'ilay araky ny hitatsika tamin'ny fampidirana ny micro-trottoir teo, inona ny andraikitra raisina dia samy mandray ny andraiky ny laoly na ilay olona ny aram-boina na ihany koa ny mpitondra fanjakana eny fa nahatra ny fotony zany. Amin'izao fotoana zao dia ny fanasiana andraikitra atao dia ny fampahafantarana ny mpitondra fanjakana fa ao anatin'ny dibodany tanteraka ny tanàna. Ny fanasorana ny olona tena toerana reny dia tsy moramora satria ny anay zao dia amin'ny andro alina no niatra ny fahavakisany fefilota eny Sisony. Amin'izao fotoana dia mandray andraikitra miaraka amin'ny mpitondra fanjakana ny BNGRC, ny ministera isa-tsokajiny miezaka manome fanampiana izay anampiana nireo trabolina ireo ary ny toerana ametrahana azy. Na zanaty zany dia sarotiny mihitsy izahay ny manaramaso indrandrindra ny hoe fiverenana amin'ireny trano ireny raha tsy azo antoka raha teknika ilay trano dia tsy avelanay hiverina eny toerana aloha fa dia ao anatin'ilay sity ngeza be no mitoetra ireo vahoaka amin'ireo amin'izao fotoana izao ary isorana anay izany raha ireo mpitondra fanjakana izay miezaka
manampy anay am'izao fotoana zao. Ny fantany moa satria be tanàna dia hoe tahaka ny ahoana ny mety vahaolana maharitra amin'ity efa zava-misy eto amin'ny tanàna ity zany am'izao fotoana izao e. Zay foana ve zany no atao isa-taona? Eny ary izay indrindra izy ary anisany anankiray tokony hifampizarana mihitsy manomboka izao raha ny fomba fijeriko azy satria zao izahay tao anatin'ny fitantanana zay mitantanako ny tanàna vao atao hoe sendra ny zavatra nanahirana amin'ity resaka fikarandrano ity andraikitra lehibe ary tsy afahanay miala ny mametraka ny fipetra izay efa ny fanarahana tamin'ny vahoaka mikasika ny iverenana mihitsy amin'ireny fanorenana tsy ara-dalàna ireny ary anaovanay antso amin'ny tona fanjakana ihany kio tsy ana ny fotoana rehefa tonga ny fahavaratra fa alohany ny fahatongavany dia ny orana ireny zany hoe any amin'ny volana oktobra na alohan'izay dia efa miomana sahady amin'ny fiatrehana ny zavatra mety hitranga eny atoerana tsirairay avy eo indrindra no somary fampizarako ihany ozy aty eo dia ny fanovana ny totsainy ny vahoaka indrindra indrindra ny mba nekeny ny zavatra apetraka ao anatin'ireny structure zay apetraka eny amin'ny commune ny lalàna ihany kio satria mety ho lasa loloatra ny zavatra hoteneniko amin'ny ataon'ny namako aty ny hoe construction illicite betsaka ny illicite ary tsy afeniny fa misy an'izany eny amin'ireny fefilo ireny raha andro any ariva izy ny manorona trano amin'ny enina ariva amin'ny enina maraina anao mandalo efa vita ny trano eo zany le politique de l'état hoe ohatry ny ahoana moa ny fiarovana ny mpitondra tanàna amin'ireny fandodanana ny trano ireny sao miafara any amponja raha toka mitory le olona eo zany mbola anakenaka ihany ho an'ireo mpanao lalàna amin'ny anteny mera indrindrandrindra mahafantatra tsara izy ny fahasarotana ho an'ny mpitondra tanàna rehefa olana tonga amin'izany hoe fandodanana izany tsy azo arodana moramora ny tanànan'olona ka eo zany manahirana ny procédure rehetra antany fefatorako nandasana Maurice avy hatrany eny amin'ny faritra iveny matetika malaza ny hoe tsy ara-dalàna io sy ny sisa le fanorenana trano ao anaty koa mety ho toe-tsain'ny vahoaka ao anatin'izay satria raha tonga amin'izay hoe tsy maintsy fandodanana izay raha tompona andraikitra mba ahafahana manadio ny tanàna na manatsara n'le tanàna isoroana n'le rano miakatra mety ho tonga amin'izay hoe tsika ohatrany hoana le zavatra hitranga raha ho tonga amin'izay anaiky n'izay mora foana ve anareo ahoana ny fomba atao hovaliko ny fanontanianao raha tonga amin'izay tetikasa somary lavitra etraka izay tsika ka olona ilatsaka ho hodina no akan'izay fanapahan-kevitra izay dia milaza de mialoha fa ho sahirana voalany ny antony dia zao le vahoaka amin'ny maha olombelona azy dia manana ny sainy manokana tsirairay avy io sainy io dia matetika tsy dia mijery loatra le mahasoa azy fa le mahafinaritra azy no mety amin'ny eo no eo ka izay olona mikitikitika an'izay le zavatra mandalo zay dia ho sahirana manoloana an'ireny olona zay azo laizany hoe mbola maromaro ihany no manana an'izay fomba fijery zay ka zay fanontaniana zay zany raha valiana dia sarotra no ahatongavana amin'izay ny anton'le fanontaniana koa mantsy hoe maninona ny navelany petraka teny le olona fa maninona ny tsy nandray andraikitra talohany nipetrahana teny sa hoe miverina lavitra loatra ve zay ary raha ohatra ka omena toerana hafa le olona ahoana no mety mandaminana azy satria ny eny amin'ny faritra iva misy anareo ny tena tototry ny rano isakiny misy antony roa no amalina zay fanontanianao zay ny antony voalohany misy tena olona efa hatrany am'izay razana ny andohany dia efa mipetraka teny tanindrazana zany sarotra ny analan'ireo satria ohatrany hoe manososony son'olombelona raha efa teo no nametrahan'andriamanitra ny razana no asorona izy dia manahirana zay fa ny faharoa manahirana sy mahatonga ny olana dia le olona avy any ivelana Antananarivo lasa zay mpamokatra tamin'ny fotoan'androny niakatra te Antananarivo mba hitady vola dia lasa ndray mpihinana fa tsy mpamokatra ntsony zay mahatonga nyren'le tanànana Antananarivo lasa be olona tapoko ireny ka mipetraka amin'izay le fanontaniana zao hoe lasa fanorenana tsy ara-dalàna le atao satria le raha lazainy hoe client le izy mitombo betsaka le client n'Antananarivo ka dia manahirana be mihitsy le varotra amin'ny azy za mahita zavatra kely ohatran'izao hoe
eo indrindra ny mahatonga ny teny ndraindray hoe misy fitaizana tokony ampitaina amin'ny ny vahoaka satria raha ohatra ka tsy anovan'ilay fomba fijery tsy anovan'ilay toe-tsaina amin'ity resaka fanorenana ity ka anana ny mpitantana fahasahina ifampiresaka ary ifampirara ijerena iarovana zao zavatra izao dia mino marimarina ianao fa heritaona tahaka an'izao satratria ny vava na dia ny lela dia tahaka an'izao foana no zavatra ho hitantsika eto ao anatin'izany ihany konge tsy voatery ny fanorenana tsy ara-dalàna ataon'ny mponina ihany kosa fa misy konge reny fanopiofana ny tany zay tsy ara-dalàna eto Antananarivo ary mahatonga ny lalan-drano a tsy ho ampy ny fivoahan'ny rano eto Antananarivo ary zadiny koa ny enikajy azafady ao anatin'ny kolo-hevitra isika tamin'ny fotoana 3e république tapany voalohany dia napetraka ilay hoe politique de 35 logements 35 000 logements azafady ho an'ny manambola ho an'ny fanjakana dia nahavita nanorona izy any reny toerana marobe fa izao kosa azadiny ireo olona sahirana zay tsy mba afaka hanorona noho ny tsy fananany eo ampelantanany dia mba nanarorotra koa izy nanorona arak'izay mba teo ampelantanany dia tsy nanara-dalàna nanaraka ny lalàna mifeny fanajariana ny tany ka izany zavatra zany dia anisany atao hoe zao moa zany ny fiantraikany amin'izao fotoana izao a mila fanovana ny toe-tsaina tokony ifanampiazana amin'le mpitondra sy ny olona hoentina ny ankazy iteny kely a mikasikazy resaka toe-tsaina zay ihany koa tokony hovaina tokoa le toe-tsaina zay matoby ny tanàna marina zay zavatra zay ary ny toe-tsaina ny vahoaka sy ny mpitondra ihany koa ny tokony hovaina ny mpitondra anisany zao a le andraikitra tokony raisy ny mpitondra tsy andraikitra ny hoe miomana telo volana na embolana miloha fa andraikitra ny mpitondra no maminavina ny lavitra mametraka projet de société mametraka vision ho an-Antananarivo zany ho an-Antananarivo ny resantsika ka zay ny tokony ataon'ireo mpitondra reo ny mpitondra atsika nefa ny a tsy manana an'izay zavatra zay manarakarak'izay raha ny resaka eny amin'ny faritra ivy reny a efa ela be nge nisy todratra miakatra foana ny rano eto Antananarivo isa-taona nge miakatra foana ka maninona ary a tsy mandray andraikitra ny fanjakana maninona ary a ireo olona izay mipetraka any ambany any amin'ny faritra ivy reo tsy miala eny amin'ny toerana io ny tompona andraikitra ny manam-pahefana be ny tanàna ka hatrany amin'ny faratapiny indrindra dia tompona andraikitra amin'izay mahasoa ny vahoaka na marary azy ary io amin'ny voalohany na manikitika ninona n'io ary azy amin'ny voalohany a anjarany a no mametraka ny masoa ho an'ilay vahoaka andriamatora sy lofijanona azy geografy ianao ny ohatrany hoe tsy ahita ninina mihitsy zany tsika aloha zany amin'izao fotoana zao dia io le izy dia nytanisany lasa dia ny ankehitriny dia ahoana ny raha pitso geografy anao te anontany resaka teknika amin'ny mahateknisianina anao a inona zany no tena tokony atao an-Antananarivo amahana n'izay olana rehetra zay kanalina voaresaka teo construction illicite voaresaka teo a sy ny raha amin'ny lafin'ny teknika manokana aloha efa maro ireo ataoko hoe étude efa natao momba ny resaka nio rano ny occupation sy ny mamby io momba ny plaine Antananarivo iny efa maro voalohany indrindra moa zany a ny eritreretina hoe asivo barrage ary afarantsana ireglena n'le rano a midina amin'iny Ethiopie misy fomba fiteny teknisiana zany hoe déroquetage le izy dia apoay mihitsiny dia reglena asina barrage dia sotomo satria manko le izy ao kely le fivoahan'le rano dia midina le ponten'le tanàna Antananarivo koa moa faran'izay kely dia zara raha midina le rano dia zay angambany hoe solution ray a manaraka koa ny any amin'ny en amont an'le Ethiopie angambany tsy dia tokony jerena koa le fanimbana hazo satria ny hazo potika iny a mahatonga an'le tany mirotsaka amin'ny ny tendrombohitra ny Ethiopie any dia miakatra indray ny lian'le Ethiopie sy andray tany dia mora miakatra koa ny rano dia mila jerena koa angambany iny hoe ny resaka fanimbana hazo any ny atao mpivoan-tanàna moa zany ny tena tokony atao indrindra dia fanaovana curage matetika ny canal rehetra misy tamin'ny heritaona tsy ahivitsika nisy curage tamin'ny tanàna Antananarivo mivadin'ny fondrony européenne vola zara raha niakatra ny rano zay mipetraka eny amin'ny tena raha toerana misy rano mihitsiny misy le projet tonga teny manadio foana
miakatra ny rano fa vetivety dia midina fa tamin'ity izy toa dia 2 andro bloqué ny rano zay hoe mila koa zany le moyen vola rotsaka koa anjara fanjakana angamba mitazony mijery ny priorité any amin'izay fa telo fara angamany amintsika tsirairay rehetra mba mila tonga saina amin'izay angambany amin'le resaka hoe fax fanaovana trano amin'ny rano dia fa amin'iny le hoe construction illicite iny sarotra be iny satria le vahoaka le olona efa mipetraka teo efa 4 taona izy mipetraka teo efa fiainandramanotolo ny atao teo iny teo aoalanao eo izy aizandray izy mbola sarotra be zay raha maha olombelona aloha ny ngamany azo atao dia mila entitra amin'izay ny be ny tanàna rehetra ngamany amin'ny fitantanana ny tanànany amin'izay azo dia hoe avela to maniriniry le toerana tsy maniriniry le trano tsy manara-dalàna zany ka tonga amin'le teny ny président ny association avy atsy amin'ny faritra ambany tanàna ny hoe indraindray ho an'be ny tanàna mety manana fahatahorana any zany fa tsy za mihitsy aloha ny hoe ma tsy sifidy raha to mandray andraikitra mikasika amin'izany raha to ka fantatry lahy vao fa asoa azy ny fanapahan-kevitra raisiny dia very koa tsy tokony hana fahatahorana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra be ny tanàna satria zao mba hiarovana amina fitsinjovana tsy hiverenina ny tahaka an'izao amiko zany a ny fandraisana andraikitra ny be ny tanàna dia horaisiny araky ny lalàna raha misy ny lalàna ka miaro izany koa azadiny koa ngendraindray fa misy zavatra adinotsika amin'ny fitantanana ny tanàna ary zay indrindra ny tokony mba ampahafantarina ny vahoaka move isika manorona eny amin'ny toerana izay atao hoe tsy nanara-dalàna move isika vahoaka ray manontolo manandraina ndraikitsika ve isika amin'ny fampandrosoana ny tanàna raha tsy ilaza fotsiny a amin'ny fandraisana anjara amin'ny fandoavana ny hetra satria zao raha ty hampandroson'ny tanàna ianao aza dia metehitra foana amin'ny fanampiana avy any velany zay foana ny mahavoatsika fa mandraisa aloha anjara ilay vahoaka amin'ny fandraisana anjara na dia kely a le hetra dia aloha avy takeo amin'ilay mpitondra ny hoe zay nahavita ny hetranay andre matombo be ny tanàna inona ny zavatra atao eto ka ilay fanorenana natao tsy nandoavana volana tsy nandalo procédure tany amin'ny commune akory inona moa ny vola miditra ao anatin'le izy zoanao raha ohatra ka ara-dalàna ny tranonenanao nefa dibodrano noho izany a misy ny lalàna mifeandreny a voafaritry ny lalàna itsika azo arovana ary misy fandraisana anjara ny commune amin'ny fikarakarana n'ilay olona fa ny 5 isanjato dia tsy manana taratasy akory amin'ny fanorenana anika lasa manome tsiny ny fanjakana foana isika fa mba azadiny koa ny fandraisana anjara ny vahoaka tsirairay hoe andohetra ve vahoaka le hetra aloha koa ve mandeha amin'izay tokony ho izy angamba antsika rehetra miresaka hoe any amin'ny bianco manahoana ny rapport any mandeha marina ve ny hetra ndohetra foana vahoaka nefa ohatra ny tsy hitakory le izy avy eo hoe aiza marina fandeha nylehetra azo mena tsiny le vahoaka raha tsy andohetra tsy hoe mampianatra ny tsy andohetra fa eo koa zay aloha hoe marina ny teny ngiabe ny tanàna tokony ampiseho an'le mpitondra koa le hoe l'exemple vient d'en haut e fa tsy hoe andefa torakotana rasana Maurice ny manetsika ao anatin'izay taorian'le fanazavana nety be ny tanàna ny commune Soavina teo ianareo eny tokoa 5 isanjato tsy ara-dalàna ao izy a tranga ohatra taremarika ny raisiny ohatra zay ahoana tokoa zany no tokony atao so dia tokony hoentanina le olona aloha zany ahafantatra hoe tsy ara-dalàna io sy anaiky an'izay hoe ty zavatra ataonareo ty amin'ny faritra izy ty ngeny kamarony ka tsy mety efa voalasako teo eny angamba ny valy teny mahakasika an'izay fa le tena fototry le olana eo amin'ny andraikitry ny tsiraray avy zany fa tsy mipitondra ntsony nandao anga maliko an'izay teninao zay raha ijery an'le canaux d'évacuation Antananarivo a zany dia misy 3 ngeza be izy eto an-tanàna Antananarivo ireo canaux d'évacuation ireo zany andretany C3 canal GR ireo zany dia fototry le fitohanany rano noho le tsy fahatsapahatena ny tsirairay avy na le vahoaka na le mpitondra ifotony raha jerena aloha zany ny canal GR andao raisinery amin'ny complexe tonga taty Niragasin-Dramala mahatsiravina sy mahamenatr'olona raha misy makasara mivazava any velany dia hoe tonga ve ny capitale mahamenatr'olona mijery azy tsy mendrika na capitale ny zavatra mitranga ao aizany ndraikitry ny président fokotany sy ny voamerany ny fahadiovany
tsy misy tsony ve reny le olona efa ny mikipy eo anatin'ny zavatra tsy tokony ataony a kanefa de hitapoky hitam-pirenena ny visiny reny tsisy izay tsy mahita an'ireny afa-tsy ny président de la république zay tsy makany anelankelatrano a fa tany izy tamin'ny propagande tamin'le famomezana faran'tyko izy tany zay angambo izy voanahita an'izay ny tiako atsidika am'izay zany a oka tsy anonao foana na le vahoaka entina na le olona nametraka ny tena nompitompony andraikitra fa ny voka-dratsy ny tsy fandraisana andraikitra sy ny tsy fahatserovatena olana ho an'ny rehetra ary tsy vitany hoe olana feolana fa mefara mifahatyolona sy fahamban-javatra mbola ho idirantsika lalindalina moa zay fa ohatrany hoe mbola betsaka namana iteny fa ireo fivoahan-drano voalazy ireo zany tena tsy voatra tanteraka mihitsy a ka raha jerena amin'ny atsipri andreo ary mbola ho hitantsika amin'ny atsipri mo fa tena hita mihitsy zany hoe misy tena fanaovana tsinitsinina mpiaramonina mihitsy a ataon'ireo olona tsy mahatsiaro tena sy le tompony andraikitra zay maka toerana amin'ny toerana tsy andraisany andraikitra fanaovana tsinitsinina mpiaramonina eo anatrehan'izay mbola mamerina foana hoe efa nifaneketsika teo fa samy tompony andraikitra fa ny olana ankiray misy a dia misy elanelana be loatra eo amin'le mpitantana ny firenena mpitantatra amin'ny fanjakana mpitantana ny tanàna sy le poniny eo amin'le tanàna elanelana araka ohatra anankiray mazava zao ny raisin'ny ray aman-dreny tatsy mikasika ny président ny république zay izy voatany zay izy vao nahita zany hoe mety zay koa ve ny eo amin'ny fitantanana ny tanàna mety zay koa ve ny ao asoavina fantany anankiray mipetraka lehibe zay a ary ngeza loatra hoa aveindray ngeza loatra le elanelana fa tsy fantatry ny mpitondra le tena etaetan'le olona tsy fantatry ny mpitondra ny mety amin'le vahoaka te iverinakilatiny ndremato rakotonandrasina morisy hoe so de tokony nareo zany nomena vola de manao an'le izy le fikambanana so de miandro vola koa le olona vao mahatsapatena fa hanao zavatra eny amin'ny misy anareo eny maniny anjerena fotsiny le kanal amin'ny lafiny anankiray aloha hoe amin'ny fahasarotan'ny fiainana mila vola fa ny andraikitra maha olombelona tsy tokony ataonao tsy mila vola ka le fahatsapatena mihitsy eny eny miteradoza ho an'ny rehetra am'izao fotoana zao fa tsy de hoe le vola miasa fa sy vola tsy miasa e ahoana moa ifantatra zao fa kanal efa misy boîte à ordure tsy amin'ny arabe alainy samy vasy ny commune maninona no any anatin'ireny kanalindreny no arinao zy ordiranao zay zany anankiray ny vokatr'ireny tokony hoeritreretin'ny olona foana na amin'ny andro migaingaina azy izy a tokony heritreritra hoe anaty fahavaratra foana ka raha ty zavatra alefiko ao anaty fahavaratra ty zany a de tsy maintsy isy akony ty amin'ny alalan'ny fitohanany rano fa n'le olona tsy miraharaha mihitsy fa de tonga de ao miboîte à ordure ao anatin'le kano tokony karavasina ve zany le olona sa asina polisy isaky ny kiondalana tena marina de zao za zao manana fahefana ao anatina faritra anankiray tokony ampiariko le fahefana iny a fa tsy avelako anao zay tiany atao le olona efa tsy mahatsiaro tena zay le izy ka tsy laniko raha vao manao an'izay andreo be tanàna teneniko am'izay hoe tsy laniko raha vao manao an'izay zay sivy ambe efapolo sy dimanjato sy rivo ny commune misy am'izao fotoana zao iampy a efapolo am'zato ny zatra tsara marina aloha ary tsara ihany mba ampitaiko aminao ny namako mahazandroko anao anisan'ny atao hoe commune mavitrika araka ny fisokajiny ny ministeran'ny fanajarinany tany ny commune ambanivohitra soavina ao anatin'ny folo voalohany eto Madagasikara izay am'izao fotoana izao avy amin'ny alala atao FDL ary miara-miasa amin'ny RMP akaiky kokoa raha ny zavatra ngamba tsy particulier momba ny commune resahako mety tsy tovizako amin'le commune sivy amby efapolo sy dimanjato sy rivo no zavatra ihany anay ao amin'ny commune misy anay satria dimapolo amby zato isanjato ny zavatra eritreretina natao nefa vita afaka mitsidika kely eny anao ary manasanao mihitsy manao avy eny fa ny mikasika ny rehetra mihitsy ane no mahatonga amin'ny teny ndaindray rehefa miravitavitanana isika poniny amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fampandrosoana dia na ny mpitondra koa raha dia varina ary miasa ny sainy hoe inona no atao any zavatra zany mifampiankin'ireo raha misy kanal tokony atao ka mety ho vitana imo fotsiny ary mety ho zaka ny tomobilan'ny commune tsy ilaina fiantsona fiaraha-miasany amin'ny ONN zany tsy ilaina makany amin'ny fidy zany raha toka mandoetra le olona zany hoe ny fandraisana anjara an'le olona
ao anatin'ny fandoavana ny anjarana dia anisany apetraka ilay be ny tanàna ho tsaratantana ilay fanaovana azy zany hoe ilay vonana lohany dia averina ny amin'ny any iarovana anyreny fotorafitrasa izay atao hoe majinika eny amin'ny tany melatsiny fa nenay mo commune ambany vohitra mety tsy de hitovy loatra ho anareo aty amin'ny commune andreny vohatra mitovitovy ihany zay matoby an-tanana fa izay zao le elanelana ny resaka tao enikajy mba fantatry le olona vea hoe ataonareo inona le hetra ohatra ny anay fatany fa le sivy amby efapolo sy dimanjato mety tsy hitovizako amin'olona tsy de zay loatra angambany atody mety tsy de anam-potoana tsony koa manaraka melatsiny aloha ary ao anatin'izay hoe fanabeazana an'le vahoaka zay resaka hetritsika so fa io koa nge le resantsika amin'ny resaka raha miakatra io le resaka kanaly io tokony tenenina ny olona ampahafantarina ny olona fa eto tompoko de farotra tsy tokony anorenanao zany ve de tokony vaovao anatananarivo tsy vaovao zany anatananarivo fa tokony ho amafisina ary tokony miova paikady ny fitantanana ny tanànatananarivo rehefa to rasolo fijaonina azy manoloana n'izay rehetra zay paikady inona ny paikady raha ny fahitanao azy ho atokony atao eto Antananarivo zany tsy manodidina amin'izao fotoana zao paikady ngambany hoe paikady maika be ngambany amin'izao dia efa tokony hiara-iasa amin'izay le commune Antananarivo renivohitra sy manodidina indrindra fa amin'ny lafiny fitaterana amin'ny lafiny fako moa zao no tena olana amin'le fako tsisy mety mandray an'le décharge ny commune rehetra fa hoe andralanitra ny amafisina nefa andralanitra efa mety tsy ho atonina tsony zany zao fa tokony fanapa-kevitra raisina maika atao amin'ny Antananarivo renivohitra sy manodidina satria le fako tsy mipetraka rery ao Antananarivo efa ao anatin'ny projet grand tana zany fa tsy zay fanatanterahana tsisy de bloqué ny volan'ny AFD zay le fandraisana volonté politique zay koa tokony ananany be ny tanàna rehetra koa zay sy mifanjakana aloha hoe vonirosy de irosa farany bloqué ny famatsinina AFD amin'le resaka fako tsara aloha ny manamarika azafady manapaka anao fa satria ao anatin'izay amin'ilay projet grand tana ao anatin'ilay enina telopolo sa fito telopolo sy tadito efa vita ny fanaovana n'ilay soni ao anatin'ilay fanekena fa hiditra ao anatin'le grand tana niarahana amin'ny Antananarivo renivohitra be deabe any ny structure zay eritreretra na ifanalefa naroso tany fanjakana foibe ngamba tsy anjara kosa ny tranché an'izay androany hoe aiza le izy satria nzatra nanahirana teo so de mivadika politique tsika de lay commune inambe folo ivelana tany renivohitra no natao indray fa tsy lay fito amby telopolo mihinana fa ny fa everiko fa tsy oela de tokony ijery an'izay ny fanjakana rehefa tafapetraka ilay gouvernement vaovao somary iverina kely eny amin'ny faritra iva andriamato rakotana andrasana Maurice ao anatin'ny adihevitra hoe raha izay rehetrarehetra zay no mety hoe resaka teorika ndao ary atao hoe ho ampandraisana andraikitra ny tonona eny aminareo eny manoloana zava-misy amin'izao fotoana zao mety misy rafitra na structure vaovao tokony apetraka ve sa mety ny fanamafisana ny vola hoety miasa ho anareo le eny fotony fikambanana sokotany ny tokony ho ampiana mba tsisy ny elanelana anambara teo za zao mahita hoe misy elanelana arabola ihany koa satria tsy afa-mihetsika ny tompona raikitra eny fotony satria ny vangongo aty ambony ny akamaron'ny vola azo ampiasaina nefa zao sehatra tokony ampiasana vola eny anivony fokotany dinaditra misy rafitra efa mipetraka ihany eny miasa eny anivony fokotany amin'izao fotoana zao fa tsy mahavaolana amin'ny vanim-potoana sarotra amin'ole toetrandro ka misy zavatra tokony hojeren'ny fanjakana aloha zany na inona rafitra apetraka ao na inona rafitra apetraka ao aloha fa azontsika hidirana zay raisitsika zany ohatra hoe raha ahitady paikady tsika anafoanana ny fitobany tsy abassin anakasina ohatra saika abassin zao akasina tokony tena marina zany tokony ohatra zany hoe mazavabe ny maridefy anie zao nijery maridefy ny rano androany tery ambody ady tsy ambody ady ambody vorokely teo amin'ny sisiny maridefy ary nantany an'le mpanadio an'le vavarano ao hoe mety ho tafidina any amin'ny 5 ve io androany de miteny izy hoe ny tombo azo ano ahina satria mbola hivarina le rano avany amin'ny vilona midika zany zay fa tena monina tanteraka totaly ao akasina ny rano de bassin zany akasina ka
tokony asiana digety ohatran'ny anina zany ny canal C3 mba tsy hitobaka aty amin'nakasina le rano fa tonga de mandeha de direct de any ambody vonikely a tsy de misy loatra zay le mahabasin anakasina zay point anankiray. Point faharoa, misy atao hoe mandika namana ao amin'io C3 io a mivoaka ty ambody ady ety atsimitsika avaratritsika ato a tapena ny zala lakle izy ny tompony lakle ka raha refesina tompony lakle le mpanidy an'le rano ao ka raha refesina zany ny rano misy am'izao fotoana zao a de ohatrohatran'izao le refy ataotsika point de nivellement zany ny canal GR atao hoe akasina zany zao a moins 2 par rapport ny GR fa le aty amin'ny côté andrefana misy atsika ety a moins 4 eritreretinareo an'izany a fa reo elanelandreo zany a anisan'ny tena mampijaly anakasina satria le rano tsy afaka mitobaka makaty fa monina ho any satria idindrala le lakle amiko zay olona manao an'izay tompony lakle zay a tokony hogadraina satria tsy zavatra hoe amanapitrisa ny potika ao amin'ny faritra Tananarivo a fa lavitrisa akoatran'ny aina mety afoy saiky nisina foy a tao akasina fa soa ihany fa hita ka manoloana an'izay fitiavatena tafa ohatr' zay mbola betsaka ho any zavatra azotsika resahana betsaka koa ny fanahinina ataon'ny olona no fitiavatena azadino fa tsy hoe lovanakasina koa ro ranoka hoe ahoana ny lovanareo no aparitaka aty amin'ny faritra aty a fa io zavatra voajanahary io tsy tokony hogadrainareo ao aminay ny rano fa zay managadra io managadra Tananarivo ka izay le resaka toetsainy zay mitombona be de mitombona be satria raha fitiavatenan'olombe tsy namoniny amanapitrisany tsy mety kosa zany e ka monina ho akasina ny rano am'izao fotoana zao a bassin akasina anapiky kely an'izay ngamany ohatrany hoe fandraisana eny fotony ngamany am'izao efa misy efa hita ihany mola izy efa misy le hoe rafitra RF2 misy mbola marefo izy reny fa misy kosa nefa nomena vola be afahana sarotra ihany le satria am'izao mbola misy ny manao évaluation reny RF2 reny moa zany misy nyreny le ONG reny fa sarosarotra le izy satria misy mandeha tsara le RF2 fokotany sasany misy misasany tsy mandeha mahitsy le tsy fampatoky mihitsy zay ka tsy haiko hoe aloaloha andeha koa le RF2 tokony amafisina tsara koa zany le izy tsy haiko hoe amafisina amin'ny ara fitondra am'le fitantanana ve sa hoe omena vola kokoa zay tsy fantatro fa tsara ihany le RF2 eny amin'ny fokotany eny moa zany efa hita hoe misy vokany ihany ny fokotany sasany andrefa to be tanàna so de le vola ny olana fahana mihetsika tiako teneny hoe ny fokotany so de tokony tonga ny fotoana amezana sehatra ambonimbony kokoa ny fokotany ny lalàna mifeto amin'ny tany sy ny firenena mihitsy ny olona mahita hoe manahirana satria zany zavatra resahantsika zany a de mikasika n'la atao hoe tena misy ve tena ho apetraka ary tafapetraka ve hatramin'izay ny atao hoe décentration effective mbola baraingo amin'ny fahefana omena n'reny filohan'ny fokotany reny azadiny fa ny filohan'ny fokotany eny dia mitondra galona anakiroa eo no mahaolombo fidy azy eny amin'ny fokotany zay fidin'ny vahoaka eo ihany koa mahaolombo tendry azy tendreniny ministéran'ny intérieur ka eo no manahirana ndraindray ary sady anisan'ny miady mihitsy ny fanomezana ny fahefana ny sefon'ny fokotany eny amiko misy zavatra ndraindray mety sanatria mety tsy anaradalana kory ary amin'ny fanapahan-kevitra ndraisiny izy reny nefa kosa mahita hoe zavatra maiky ary ilaina ny fampiasana ny vola ampelantanany de veriko fa tsy de manana olonanao loatra mikasika amin'ireny zavatra ataony reny resaka fahadiovanantsika sady zay moa no fahafantarako azy ary anisan'ny lehibe indrindra eniko tamin'ny kabary nataon'ny filohan'ny republika ny hoe fahadiovana ho tanterahana amty manomboka amty taona ty amana sy diso a ka mifandray am'ilay RF2 resantsika ihany izy ary nde tokoa moa hoe ho tanterahany zany ary andray ny andraiky mitsiraray avy ny isambatan'olona tsiraray avy ny isambatan'olona de ahoana fomba natanterahana azy raha hoe miainga avy any ambony fa natanterahana akoatran'le miainga avy aty amin'ny za mahita zavatra ohatran'izao elako tsiny aloha fa mety tsy hitovany fitantanana ny tanàna Tananarivo renivohitra sy ny commune ambanivohitra rehetra ny anay mantsy any maha proximité azy ny anay ny vahoaka kaikaikanay kokoa ary mifankahita aminay isan'andro eo amin'ny tanàna misy anay
ny zara-tiako ampitana dia zao amin'ny alàna ny fimbepokon'olo reny dia misy fanentanana lehibe ataonay a ary maharesy lahatra ny olona zany hoe misy fandraisana ndraikitra irahana miaraka tsara ny mampatsiahy aminareo fa rehefa mametraka nyreny budget ho an'ny tanàna reny zahay dia misy ilay atao hoe budget participatif zany hoe ilay vahoaka mihitsy no mandray anjara amin'ny adevitra zay ifampizarana ka hoentina mandrafitra ao anatin'ny filan-kevitra kominaly zany hoe ohatra amin'ity fokotany anankiray tya dia nitatatra manodidina ny tanàna no atao fa amin'ny alalany rehetra alohan'ilay vahoaka ka misy ny fandaminana ny amin'ny fokotany hoe enao kosa tsy mbola nahavoalohetra alohan'ny anamboaranao an'ity taratasy mpanjakana ilainao ty mba alohavy kosa aloha lehetra dia mandoa zay no ataoko hoe samy hafa ny ambanivohitra sy tsy mitovy amin'ny aty Antananarivo reny ina moa no masarotra tiako ampitaina dia izao lakotsina aloha satria lavidavitra ny ilay mpitondra tanàna ilay vahoaka riakasiny tsy anjarako ny manao ny fandaminana an'izay fa ny anay a dia akaikikaiky kokoa satria manodidididina ny tanàna misy anay a dia afaka mifampifesy mifampizara izahay ny tiako ampitaina ary faranako sao dia lava loatra satria moa rehefa ampizara amin'reto namako reto a dia izao toizako ilay RF2 tena mahita hoe ilainy reny tsy azo atao ve ny mametraka petrabola ao anatin'io décentralisation effective ho apetraka ho an'ny fokotany ohatrany budget omena ny commune elanatsiniko na le budget ny subvention omenan'ny commune ary moa mbola sy tonga hatramin'izao ilanatsiny ena moa zao fa zany zavatra zany ange tokony ho resahana ao anatin'ny hoe politique générale de l'état e ampandraiso anjara ny vahoaka omeo andraikitra izy fa samy tompony andraikitra eto amin'izay fotoana izay a mifampatoky ny mpitondra sy ny entina izy zany tsy navitany andraikiny ilay vahoaka ery fotony ve tamin'ny adidina angatahana tamin'ny fanadiovana ny angaviana taminy eny aminay moa dia misy foana ny fanadiovana fahobesam-bolana everiko a fa azo ataony manao anreny a miankina amin'ny fanentanana n'ilay vahoaka zava-dehibe zany andriamato arakotonandrasina Maurice misaotra ny Michel le maire nampatsiahany zay hoe fahefana aveny fotony tokony ho ampiarina zay fisina sy ampiarina eto aloha zany dia mametraka mazava hoe mialatsinina moa fa saika tsy resaka politika fa voatositsika iresaka politika fitantanana ny tanàna Antananarivo zao tamina fotoana na olom-boafidy anay hitatana fokotany dia mahavita fivoriam-bepokon'olona indray mpandeha isa-telo volana zay farafakely mifanakalo hevitra amin'ny vahoaka na dia ifampitora-bato ary tsy isy mialohan'ny fivoriam-be raha izay no atsara zavatra tao anatin'ny 5 taona izay nipetrahana teto amin'ity Antananarivo ity zany a tsy nahita fivoriam-bepokon'olona fa ohatran'ny afepeniny zany olona mivory zany mazava be zany fa tsy ho tafitana amin'ny vahoaka mihitsy le fitantanana ifotona na hoe tia nampitainy fitondrana folobe any amin'ny vahoaka fa mijanona satria miatony eo amin'le fokotany fotsiny le raharaha fa tsy makany amin'le vahoaka noho izany zany izay fiatonan'le raharaha tsy makany amin'ny vahoaka zay zany a dia midika fa tsy miatra ifotony mihitsy fa lasa vava fotsiny le hoe décentralisation effective fa maninona raha tena ampiariny fa rehefa matahotra mampiatra an'io maninona raha miala raha matahotra no azy zany dia miteny mazava mihitsy aho hoe rehefa mandray andraikitra eto amin'ity firenena ity dia raiso tanteraka fa aza atao tahtsy vinitra izy fa mivahoaka milanja mivokany miainga avy ateo farany ambany io ka hatrany amin'ny farany ambony aza anaovana tandrevaka ny fitantanana ny andraikitra zay ny saloranao satria ianao tsy niterena tsy mivozonana anakao fa sitraponao ny nakao ka noho izany a rehefa mandray andraikitra dia raiso fa ny akon'izay manimba zavatra zay a ary indraindray lasa ohatran'ny hoe miala ila ny rafitra zao ny tokony apetraka nyrafitra ny tsara apetraka foany fa le tena fampiarana azy ve tena misy maro io sa anaovana business zay le izy ka mety ho lasa business koa ve le fanadiovana le kanana mazava be satria amin'izao fotoana zao zany ametraka mazava hoe miala ndraikitra ve ny tanàna n'Antananarivo ka mametraka nyity rafitra ity satria tamin'ny fotoan'andro ny Antananarivo nandray an-tanàna amin'ny vatana ny fanadiovana fa amin'izao fotoana zao fa misy rafitra apetraka misolo azy ka hiala ndraikitra izy ve sa ahoana amin'ity rafitra mitsangana ity tsy voavaly tamin'izany fotoana zany noho izany zany hatreto dia manjavozavo zany ny rafitra apetraka sy ny rafitra efa nisy teloha ka hoe
tsara ao zay zavatra misy ary rehefa mandray andraikitra anao tena raiso l izy fa za ataoko sangisangy le izy andreo ato raser John Gaël matianina amin'ny resaka fanajariana ny tanàn-dehibe ianao inona azo ambara mahakasika an'izay rafitra sy resaka fandraisana andraikitra eny tokoa tsy amin'ny resaka fiakaran'ny rano rery ihany fa misehatra rehetrarehetra amin'izay olana Tananarivo rehetra na ny fako na io rano io dia efa be dehibe ireo rafitra mitantana an'izy ao ny samva ao ny apipa nefany amin'izao fotoan'izao tokony iova fomba fijeritsika tokony tsy Antananarivo fotsiny zay ena fa Antananarivo sy manodidina raha miresaka tsika ny rano soavina nge dibotrano Akadidratombo nge dibotrano reny daholo Anosy-Zato nge dibotrano daholo manodidina Antananarivo zany hoe reny ny tokony Antananarivo zany hoe fitantanana eo anivon'iny manodidina iny no tokony apetraka raha izay faharoa satria geza be ny faritra tokony tantanana tokony fahefana ray mahefa ihany no mitantana an'izay zany hoe fahefana anankiray ao anatin'le karantana no ikarakara ny resaka fako ny resaka rano ary fahefan'io no ametra ny fampiresaka amin'ny fokotany hoe inona ro tokony andraikitra ny fokotany fa raha sanatry omentsika fahefana be loatra ny fokotany ka tsisy rafitra mazava mametraka hoe tiany anjara andraikitra ny tsirairay avy dia samy maka ho azy ary simba indray ny tanàna fa aloha rafitra ray matanjaka ihany ho anatananarivo sy manodidina zany hoe nefa ny mahita zavatra ohatran'izao tsy mifanohatra amin'ny zavatra ifampiresahantsika sanatry ny vava tsy handeha ampianatra na Antananarivo amin'ny fitantanana tanàna amin'ny maha-ambany vohatra zay commune tantanako dia tetena eny aho hoe ao anatin'ny grand tana zay erahanay ao anatin'ilay structure dia ifampizarako ho an'izay ho ben'ny tanàna na Antananarivo ny fakanatra ikefy amin'ny fitaizana ny sainy ny mponina ny fitaizana amin'ireny zavatra ifanakalozana amin'ny vahoaka indrindrandrindra ary raha mandreny tsy manaky an'izay satria zao andeha ary olazaina fa ny anay commune any ambanivohatra dia mbola mipetraka foana ilay toe-tsaina ary sanatry ny vava tsy fampitahorana antsazy fa misy an'ilay fanadiovana fahobe fanao isaky ny telo volana isaky ny roa volana maninona tsy sandraina na vary izahay na telo arivo fa arakaraky ilay fifanarahana tamin'ny fibepon'olona dia mizotra mitondra angady mitondra kifafa mitondra sobika ny vahoaka rehetra ao amin'ilay fokotany dia mifandrimbona manadio ny tanàna tsy zatra mitovitovy amin'ilay refideo ihany amiko zany dia hoe le toe-tsaina mihitsy tsy hitovizan'ny any ambanivohatra sy ilay toe-tsaina eto Antananarivo renivohitra ny amerina n'izay toe-tsaina izay no tokony hifampizarana indrindraindrindra ianareo olona mpiserasera amina manana ina moa zany momba ny reo sociologie zay étude de la société mpandinika ny fiarahamonina ka zany zavatra zany dia everiko ary somary lavika ihany le hoe azaomena fahefana ny fokotany tsy zavatra mandeto raha vao tsy ny fokotany no menao ndraikitra mametra fitokisana ohatra zany ny fitantanana ataonay satria zao misy supervisé ireny ene no ambassadeur amin'ny ben'ny tanàna any amin'le toerana misy azy ka zany zavatra zany dia misy foana fanankalozana atao ny zavatra rehetra atao dia farita ny lalàna ny lalàna tsy tokony atao amoritra ny mpitondra ary tsy tokony amoritra ny oentina fa kosa samy mahay manaja alay lalàna fotsiny ka eo anatrehan'izay nge ry matoa ben'ny tanàna eny tokoa tokony hovaina le fomba fisainana eto Antanandehibe fa io rafitra fokon'olona io dia izao ny olana amin'izy io raha eny am-pasika feno ny borapokotany na ny CEG na ny EPP anaovana ny fivoriana rehefa raikitra ny fiantsoana arabasoa arabatsara miresaka fampasoana tanàna fa misy faritra ny eto Antananarivo dia tsisy tonga mihitsy na midodidody mandondomba ravarana aza ny filoham-pokotany dao tompoko ivory azafady ka eo ny ametrahana ny hoe ao anatin'io rafitra lehibe anankiray io zany dia misy tokony fampandrosoana samihafa fa fampandrosoana iombonana no tokony fampiresahana anekasina anekasina zao mety hafa ny tokony fomba ifampitantanana noho ny any amin'ny faritra avo ohatra ny amin'ny haute-ville mety tsy hitoviny ka eo ny ametrahana hoe tsara iarahana andao iarahana miresaka tsika vahoaka eto Antananarivo hoe ataontsika ahoana ity Antananarivo tsika
isan'ny atao hoe fomba iray am'izao fotoana izao nahazo vahana ny fanaovana imo vaolana maiky izy io zany ary andrasana tianytany ianao andriamato Rasolofo Jaonaja géographe ianao dia raha tokony antanina le manao imo manadiony ihany reny hoe vaolana am'le zavamisy eto Antananarivo renivohitra amin'ny ankapobeny resaka fahakorano sy ny sisa tsy vaolana mihitsy ny vaolana vitaeny eo reny fa afaka 3 volana dia efa misy indray le problème ary iny vao ratsy le imo satria manazatra an'le olona hoe raha anadio izy mena vola izy zay vao anadio mifanohatra amin'le tatsy akasina mantsy zao zany zava-misy satria ny andro zao manadio fotsiny am'izao ny olona zany tsy mandoha vola any soavina ka ny eto tsy haiko hoe ahoana ve le toetsaina fa tsy haiko aloha fa raha tsy omena vola ve tsy anadio zay sarotry iny imo iny manataiza zavatra ray somary ratsiratsy iny nefa hoe politika amin'ny fanjakana angambany hoe edina am'le tsy fahitana asa angambany maharitra 2 volana iny tsara angambany efa misy ireo hoe araka ny teny monsieur Gaël Tatsy moa zany efa misy le hoe ampipasa amin'ny va maninona raha reny ny anampiana volan'le imo mena anazy dia izy midina eny miaraka amin'ny fokotany ohatra mijery hoe aiza marina le olana fa tsy dia hoe omena vola fo marina fa tena manampy an'le olona io ao anatin'ray andro fa afaka 3 volana indray inona indray n'le olona zao ny apitsony famantarina apetraka le imo ve nanahoana ny fiatraikan'le izy tany aminareo ny zavatra tokony atao tokony sao dia tokony ho tohizana mandavataona le imo dia milamina le tanàna anankasiny ny imo misy ilana azy amin'ny fotoana ilana azy ary misy atao hoe tsy dia ilaina loatra izy amin'ny fotoana tsy ilana azy ohatra amin'izao vanim-potoana iakaran'rano zao a sarotra be mihitsy ny ametraka ndraikitra amin'ny olona voakarama satria olona hatrany mitenda miveny rano dia hoana no ahafaha hoe mikarama amin'iny fa asapokon'olo anatin'ny fotoana folo amahana nle olana ny tokony atao fa le imo zany a amin'ny fotoana hoe ahafahanao tena mijery ohatrany hoe projet à court terme zany ny imo amiko hoe fa amin'izao fotoana zao a zavatra vonjy rano vaky ozy izy le fitenenana zany hoe na tianao na tsy tianao na misy sandany na tsy sandany a tokony atao mba hivoahan'le rano zay zany ny fomba fijerika ny imo a misy imo ilaina amin'ny fotoana mahamety azy a ary misy tsy dia ilana imo fa atao hoe asa vonjy rano vaky no atao a io tsy misy sandany ny antony hoe tsy mampisy sandany azy ohatra zao hoe mila famana ny rano ato satria besaka ny tsikafina nda andeha anao imo ve va anao an'io zavatra io nefa le rano tokony hivoaka izy ny mpamatsy vola ho hitanao tapitapoka eo sa misy malala tanana hoe ame volanao raha misy an'izay araba soa araba tsara ka misy fotoana zany ilana azy a misy fotoana tsy dia ilana azy dia inona zany zao no atao eny sa hoe mila mititontilo mila manaiky fa rehefa mahitany nareo vao hijery rafitra hitsiverenan'le rano miakaratsony amin'ny heritao am'izao aloha am'izao ifampiresahany zao a tokony isy firaisankina amponina rehetra voakasiky le fitohanan'le rano a analan'le tsikafina zay tsy titra imo nitondrana azy fa tena hoe finiavany vahoaka mihitsy fa amin'ny fotoana hoe ahafahana mijery an'izay a tokony ho jerena kosa ny anaovana n'le imo amin'ren'le fanalana tsikafina sy cura azy reny a satria tsy ho vitan'le asapokon'olona zay satria fa raha malala le fiainana amin'izao fotoana zao a fa raha ohatra tsy misy tambony kosa dia manahirana be zay le tambony zay tsy maintsy ahoana tsy maintsy anotina volan'ndray fa zany amin'le izy miverina zay le tereniko teo hoe dia isataona ve zany tsika dia ohatr'izay foana isataona zany dia hiakatra ny rano isataona zany dia alohan'ny karan-drano dia omena vola daholo ny olona tsirairay avy a zay ve le fampatsoazay ve le azafady hoe nisy angamba ny raha tadidina raha tsaronareo fa nisy taridesaka nataoko teo hoe hovaolana maharitra asivodigety ny canal C3 mba tsy abassin anakasina tsy tafiditra zany ny resaka imo rehefa misy le digety amin'ny C3 manakasina fotsiny zay fa olana manantananarivo sy manodidina akasina ny eo a bassin rehefa bassin akasina dia ao daholy Antananarivo satria tsy afaka mivoaka ny rano rahatrany ny rano manalina trahatra ao daholy ka izay zany a akasina ndresahana satria lasa bassin akasina ka rehefa tsy mivoaka ny rano voa Antananarivo ray manontolo ka raha jerena le adihevitsika ny resaka imo à court terme fa ny canal zay raha long terme zay mamaly an'le teninao tao tsy dia tena voafe mihitsy ny fiakariny ny fitohanany rano a raha ohatra ka misy an'izay le digety zay a amin'ny C3 faharoa io canal andretany io
tokony ho ampiasaina amin'ny ilana azy satria tsy adala ny teo aloha nanao an'io fa mbola afaka miasa ara-dalàna io ary raha tsaraina io satria mbola misy pompage maromaro a afaka mamoaka rano amin'ny alalana io ohatra ho jerentsika ry ampefoloha mamoaka ny rano vao anaty azy sy ny manodidina ho jerentsika ato amin'ny province taloha mamoaka ny rano amin'ny varatra isotry sy ny manodidina iny jerety maromaro zany ny pompage mbola azo ampiasana ny andretany a iasa ivarina te amin'ny foiben'ny apipa noho izany zany tokony tsy ho tsinitsiniavina zany andretany a fa tokony atao ny fikarakarana n'andretany a satria mahavaha olana tanteraka mihitsy ny tohadrano eto Antananarivo andretany ka manoloana an'izay rehefa voakajinao reo canaux 3 karazana voalazako reo a za de miteny a fa tsy de tafahoatra tsy lava loatra le fotoana hijanonany rano tondradrano iny loha zavatra catastrophe naturelle tsy azotsika sakanany fa le fotoana hijanonan'le rano a zay manimba zavatra zany no ialana ka raha voakarakara tsara reo fivoahan'ny rano voalaza reo a tsy de maharitra zany le fitohanany rano eto eny ary tompoko lasy tompoko vavy miazakazaka moa fotoana matavitra sady no raha iray mahery ananatsika ary matobe tanàna ianao angambany mamarana ny fandraisana fitenena satria ianao nanomboka azy teo a omeko fitenenana tsirairay avy nareo ndao atao hoe manoloana ny tompona andraikitra tsika anao antsoavitsika ho an'ny rehetra na ny vahoaka tompona andraikitra na ny manam-pahefana tompona andraikitra atomboka atao manao angamba re mato rasolofo jauna iaja manaraka azy ianao andre mato rakotana andrasina morisy ianao avy eo de be tanàna anao mamarana azy manoloana tompona andraikitra tsika inona ny tompona ombara manoloana zao manoloana ny tompona andraikitra angamba de hoe tokony atao de efa nisy io zao ny rano miakatra tadio a fa misy le ataony manam-pahaizana hoe cru centenal na cru isaky ny 10 taona de isaky ny 100 taona ta 1959 nisy an'le rano be farany teto Antananarivo aza miandra n'izay cru centenal zay tonga de 10 mètres ny fiakaran'ny rano mandraisa andraikitra manomboka zao ngambany hoe tsy mila atotono ny vola zay misy aloha amboary zay lesoka rehetrarehetra tanana koa moa vahoaka mba araka ny teny ngiaby ny tanàna hoe mandony hetra angambany marina fa tsy hoe iantso mpamatsy vola foana isaky mety fa mila matsapa tena koa ny tsirairay amin'ny fandoava-ketra angambany sora tompoko ary matorako tanandrasana ny zava-dehibe tamin'ny adihevitra hitatsika teo zany a rehefa nijerena de voalohany indrindra ny fototry ny olana aloha de nitoetsainy tsirairay avy a miaingatra te amin'ny farany ambany indrindra katrany amin'ny farany ambony indrindra tokony iova fomba fijery amin'ny fitantanana ny andraikitra zay misy ny tena ka atsona zany rehetra oka re tsy atao ambany zavatra zay andraikitra tandrify ianao ka aza manaonao foana na hoan'ny vahoaka ary hoan'ny mpitondra na izy na iza de raiso amin'ny kitsipoa fa zay tediavana tambony tafahoatra sora tompoko andriamato raser john gael ho an'ny fikambanana puma fotoany zao a iresahana ho Antananarivo zavatra kely anankiray fotsiny tsy kely zavatra anankiray a ity resaka rano miakatra ity tokony resahana ny fako a tokony resahana ny fitaterana ny fifamoivoizana ny lavaka etseroa ka fotoany zao a tokony andraisana andraikitra ametrahana fomba fijery maharitra ho Antananarivo iarahana miaraka amin'ny mponina Antananarivo andriamato be ny tanàna mamarana azy ianao tompoko ararotana koa angambany ny alohan'ny amarana na ny fampatsivana ny hoe 3 a amin'ny zato sy arivo ny trabona eny amin'ny amin'izao fotoana zao ary mitoetra ao anatin'ny sekolim-panjakana ireny ny ampahany noho ny tsy mbola fahatongavany ny tranolay avy eny amin'ny tompona andraikitra rehetra no mahatonga an'izay ary ny ampahany kosa dia any amin'ilay toerana natao site zany no misy azy amin'izao fotoana izao tao anatin'ireny favoazana ireny dia ny raha nahita tamin'ny ano manjery ary tonga tena toerana isorako manokana ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre amin'izao fotoana izao raha vao naheno naray ny antso fa misy voina miatra ho soavina dia tonga tena toerana izy ireo ary anorako ny fisaorana ihany koa ny tonipana tanteraky ny BNGRC zay tsy naraviravitana araka ny fangatana zay nataonay araka amin'ireo mponina ireo mitondra ny fanampiana koatran'ireo malala-tanana zay miara-miasa amiko angamba ny tsy voatorony eto androany na izanazy zany dia mampatsiahy ihany amin'ny tompona andraikitra rehetra mikasika n'ilay bresy ngedabe say eny sisony
tsy moramora ny fanarenana an'io ary tsy ho vitan'ny commune satria fototafitrasangeda be grand travaux io zavatra vaky io a anaovana antso any amin'ny ministry ny fototafitrasa sy ny fanajariana ny tany ny fanatanterana le miasa ireny a amin'ny fotoana mahamety azy ary nirariny vahoaka mba tsy oela ny zatra nampalahelo dia ny fahavitan'ilay lalana namboaran'ny commune mirefy eo amin'ny 1 kilometatra sy 300 metatra zay potika tanteraka amin'izao fotoana izao a ary voatery no tapahana mihitsy satria tsy azo izorany fiara intsony a na efa nandefa ihany ny antso avy amin'ireo malala tanana namana miara-miasa mpiara-monatoka moa fa dia ho avy aty an-toerana izy ireo a anao ny évaluation amin'ny fanarenana ny tanàna na izanatsy zany tsy tokony andrasana an'ireo namana avena dilam-bato fa mba andray andraiky ny fanjakana zay nahita ny fahavoazan'ny vahoaka tena toerana amin'izao fotoana izao dia anolorana fisaorana ianareo tompona andraikitsy na hotanàna ihany sora tompoko eny ary tompoky lasy tompoko vavy ny hevitra moa terabary ary ny fotoana sala am'izao dia iverina fa tsy maintsy anomezana sehatra ny isanambaratongany avy kanto ny nanasana ny reto vahiny samihafa ireto ny resana momba ny hoe inona ny vahaolana ho anatanànarivo sy ny manodidina ao anatin'izay olona ny rano miakatra raha vantany vao mirotsaka ny orana amin'izao fotoana izao ihany koa ny fahasimbany ny fototrafitrasa maro samihafa tsy mbola tapitra raha teo ny vanim-potoanan'ny rivo-doza amin'ny ty taona ity ary verina fa isan'ny resaka sy ady hevitra tokony ataony amin'ny hoe ady atao hoana zany no fiarovana ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina amin'ny fotoana manaraka ato anatin'ny fandarana mikolo hevitra mbola isy ny sehatra iresahana ny mety ny vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza sy ny fiatraikany zany eto Madagasikara na satsika tompony andraikitra hafa indray amin'ny tena io ity dia isorana dia matora Kotoasory Gobert be ny tanàna ny Soavana Tsimondrano Raser John Gaël sociologue filoha lefitry ny fikambanana ireo matianina ho amin'ny fanajariana ny tanàn-dehibe na ny association des professionnels de l'urbain à Madagascar io ihany koa Andriamatoa Rasolofo John Haja géographe izay tanora miantsehatra ihany koa amin'ny fitanterana ary Andriamatoa Rakotonandrasana Maurice secrétaire général ny vahoaka Andriamanjaka andriny Madagasikara iaveny amin'ny faritra Iva eny nanaiky navahiny tato anatin'ny fandarana amin'ny zoma heriny indray ny fotoana antsika tompoko lasy tompoko vavy tondrana aloha hevitra hafa veloma tompoko